tonga sondratsika eto amin'ny pejy manaraka ity vidéo ity ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza na ny cancer du col de l'utérus no resahantsika amin'ity androany ity. Antony anankiray tena safidianana ity aloha hevitra ity dia mitombo be ireo vehivavy voan'ny homamiada amin'ny vozon'ny tranonjaza. Nefa tena zavatra asoroana alobe mihitsy ilay izy dia nosafidiana mba hampahafantarana antsika rehetrarehetra inona avy ireo fambara tokony tsara ho fantatra, ireo fisorohana mila atao sy ny fitiliana ihany koa. Raha hazavaintsika amin'ny fomba tsotra dia ny homamiada amin'ny vozon'ny tranonjaza dia miainga avy ao amin'ny fahasimbana sela izay ao amin'ny vozon'ny tranonjaza. Ireo sela ireo rehefa ilay mitombo dia mitarika fiftosana. Dia rehefa tsy voatsabo moa izy dia miparitaka any amin'ny vatana mitovy amin'ireo homamiadana rehetra izay efa noresahantsika ihany. Betsaka ny antony, fa ny antony anankiray tena efa voapirofo dia ny virus anankiray antsoina hoe HPV na ny human papilloma virus. Misy karazany be dia be izy io, fa misy ny tena cancérigène ao anatin'ny ireo karazany be dia be ireo. Izy io dia classé ao anatin'ny maladie sexuellement transmissible, izany hoe aretina azo avy amin'ny firaisana ranofo. Ny fisiany izy io amin'ny vatan'olona anankiray nefany dia tsy tonga dia midika hoe vao mahazo an'io virus io izy dia tonga dia hovoan'ny cancer zany, fa mitovy amin'ny virus rehetra izy io indraindray afaka ho azy satria voatoetra ny hery fiarovana ny ilay vehivavy anankiray. 5.0 isan-jaton'ny efa hita dia mitombo ilay virus ary miteraka fikorontanana be dia be ao anatin'io col de l'utérus io. Ary rehefa hitatra moa ilay fikorontanana dia mazava ho azy tonga any amin'ny atao hoe homamiadana. Antony hafa ihany koa dia ireo antony rehetra izay mampiena ny hery fiarovan'ny vehivavy iray. Ohatra hoe ny fiterahana maro loatra. Raha mihoatra ny enina ny zaza nateraka dia efa tafiditra ao anatin'ny riskany hoe hovoan'ny cancer ilay vehivavy. Ny fanaovana firaisana ranofo aloha loatra ihany koa, satria aloha loatra zany dia efa mety ahazo ilay virus ilay vehivavy. Eo ihany koa ny fiarahana amin'olona betsaka na ilay atsotsika hoe multipartenaire, me betsaka koa zany ny chance ratsy ahazahoany ilay vehivavy an'ilay virus. Ankoatran'izay ihany koa dia ireo antony mety hahatonga ny homamiadana rehetra dia mipetraka foana ireo fifohana sigara sy ny fisotroana toaka. Ny fisehony izy ity dia matetika ny fisiana raha mandeha ivelan'ny fadim-bolana na koa aorian'ny fanaovana firaisana ranofo. Tena sina ngeza be izay mila mahamailo antsika rehetra. Eo ihany koa ny fandehanana perte be dia be loatra izay efa notsaboina fa tsy mety sitrana, ka ilana fahamailona ihany hoe sao dia efa homamiadana ilay mahazo an'ilay vehivavy. Eo ihany koa ny douleur, ny faharariana eo amin'ny partiany ambanin'ny kibo. Anisany ihany koa ny faharerahana loatra, tsy fantatra hoe inona loatra ny antony, dia mety anisany tena efa fambarana homamiadana sahady izay zavatra izay, dia ilantsika rehetra fahamelona, ilan'ny vehivavy rehetra fahamelona ao anatin'ilay izy. Ny fitsaboana dia mitovy amin'ny fitsaboana ny homamiadana rehetra ihany, hoe arakaraka ny stadin'ilay aretina sy ny toe-batan'ilay olona no hitsaboana azy hoe hatraiza, fa mitovy ihany koa amin'ny aretina rehetra izay hita aloha voatsabo mialoha dia manana chance ngeza be ho sitrana soamantsara. Ny homamiada ny vozon'ny tranonjaza dia tena mibetsaka ny olona voany amin'izao fotoana izao. Ka ho anareo izay mahita ity vidéo ity dia zarao mba ho fantatry ny vehivavy namana rehetra hoe inona avy ireo tokony hahamailo ao anatin'ilay izy. Ny fitiliana azo atao dia betsaka. Misy ny atao hoe frottis cervico-utérin na ihany koa ny atao hoe pap test. Dia ireo fitiliana ireo dia fangalana ny sela, izany hoe kosy kofina kely izay ilay sela ao amin'ny vozon'ny tranonjaza dia atao analizy.
rehefa vita iny analyse iny dia hita eo hoe pozitiva sa negativa ilay vadiny fitiliana natao. Raha negativa moa ilay izy dia afaka herintaona dia tokony mamerina fitiliana indray. Raha ohatra ka pozitiva dia tsy voatery ho cancer sahady ilay izy fa mety ho fikorontanana fotsiny ateraka ilay virus na ireo microbe betsaka miditra avy aty ivelany. Dia raha ohatra tonga eo amin'izay stade izay hoe pozitiva dia arakaraka ilay izy ihany koa ny fitsaboana afaka atao ao anatin'ilay izy. Amin'izao fotoan'izao anefany dia tena hita sy taratra ny fiarahamonina fa tena lobe ny ankizy dia efa miditra ao anatin'izay sehatry ny firaisana ran'o izay ka eo amin'ny 20 taona eo dia tokony efa hanomboka sahady ny fanaovana ny fitiliana no mamadany vozinitra ny zaza fa izay voatily aloha no voatsabo ny aloha ihany koa. Dia manentana antsika hampafantatra ny manodidina antsika, hampafantatra ireo vehivavy namantsika ireo fambara vitsivitsy izay voalaza teo aloha teo hoe ninavy no mety hamailo sy hanaitra antsika amin'izay mamady ny vozinitra ny zaza izay. Izay indray ny azona tolotra androany mikasika iny mamady ny vozinitra ny zaza iny. Amin'ny fotoana manaraka indray tsika dia hijery karazana aretina hafa paziny vehivavy ary izy ny torohevitra sy ny fampahafantarana ao anatin'izany. Saotra antsika nanaraka ny video hatramin'ny farany.